Fiadanana ho anao, fiadanana ho anao sy ho an'ny ankohonanao. Miarabantsika amin'izao tontolo andro vaovao izao indray. Ary faly indrindra manatanteraka indray izay ampanaoviny Tompo. Dia alohan'ny zavatra rehetra dia indao isika hangataka ny fanamasin'Andriamanitra, hialoha lalana, hampianatra, hanolotsaina, hanitsy ihany koa izay diso. Mankasitraka anao izahay ry Kristy mpanjaka amin'izao fotoana izao. Menao tombonandro indray izahay Jesosy, fitiavana izany. Ary mangataka aminao Tompo ny fiasan'ny fanamasina ty anatinay. Dia karaha Jesosy malala, ianao mihitsy no hanambara izay rehetra sitraka ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay mpanolotsaina. Dia mitenena araka ny fombanao, voninkaino anao izahay. Sora Jesosy malala, amen. Androany ny Tompo ry havako dia te hampianatra antsika. Araka n'ilay lazainy mandrakariva fa ny fahafantarantsika ny marina dia manafaka antsika tsy ho andevo. Tsisy afaka mamahana lainga antsika intsony. Izay angambany no afaka hitenenana azy ihany koa rehefa mahafantatra ny marina isika. Ry havako malala, tia ny Tompo ampianarina isika ny amin'ny hoe inona kay no mahatonga ny olona anankiray tena hoe voafatotra ny fahotana. Misy fotoana ange ry havako malala te ho afaka ireny olona ireny, fa ohatrany hoe tsy mety afaka. Inona ary mahatonga an'ireny olona ireny voafatotra? Dia misy fotoana ihany koa nefany tsy mahatsapa akory ilay olona hoe ratsy ange ity zavatra ataoko ity. Inona ihany koa mety anton'izany? Dia manome ihany koa ny Tompo ny vahaolana ao anatin'izany. Ry havako malala, raha hiverenantsika ny tantara voalohany nahatonga ny fahotana niditra teto amin'izao tontolo izao, dia hamarin'ilay teny eo amin'ny Jakoba toko voalohany 4:4 ka hatramin'ny 5:10. Io no antony voalohany ry havako malala hisisihan'ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy, fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihiny ny filany sy ny fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Inona nahatonga ny Adama sy Eva lavo teny am-baloha ry havako malala? Te hitovy amin'Andriamanitra? Nisy filana atao izany. Tsy nionona tamin'ilay fahasambaram-be, tsy misy ohatr'izany. Mihozy ilay zanak'izay ry havako hoe mais pourquoi ils ont péché? Fa maninona zareo nanota? Ohatr'izao zao tsika nafinaritra be ny lamina be. Ho hiamantsy an'ilay zanako hoe fa efa nomeny Tompo ny solution dia Jesosy Kristy. Rehefa manana azy ianao dia afaka sambatra be ihany koa ny ao anatinao. Ry havako malala, tsy nionona tamin'ilay namen'Andriamanitra, fa mbola nitady zavatra hafa kokoa. Ary matetika izany no mandavo ny olombelona ry havako malala. Tsy mionona, tsy matoky an'Andriamanitra, ary tsy maharitra. Ka rehefa mandrantiranty zavatra ny devolo sy ny satana dia latsaka. Dia azoko sary an-tsaina ry havako malala, rehefa nisainsaina ity fampianarana ity, ilay olona izay tarihiny ny filany, tsy matoky an'Andriamanitra, tsy malala fahononam-po, entin'ny filany, dia tatazany devolo satana fotsiny amin'ilay aratony. Tena mitato fotsiny izy ry havako malala, dia latsaka tokoa ao anatin'ny fahotana ny olona anankiray. Maninona izy amin'ny voaloha te hitrotra, tena tsy mety ity ataoko, te hiala fa tena tsy mety ity ataoko ity. Dia ohatran'ny ao anatin'ny arato, ohatran'ny trondro kely tafiditra anatin'ny arato dia mikofokofoka. Amin'ny voaloha mikofokofoka. Fa ny devolo sy ny satana ry havako malala tena fetsy. Tambatambaziny. Ny devolo sy ny satana tsy miseho amin'ny tandroka sy ny
rambo miaraka amin'ny ohatrin'ny fourchette ngeza be iny, ohatrin'ny amin'ny dessin animé. Tsy ry havako malala. Fa miseho izy amin'ny tahaka ny endrika ivelana zavatra tena mahafinaritra sy tsara. Dia izay no mahatonga ny olona latsaka ao anatin'ny aratony. Rehefa ao araka ny teniko dia mikofokofoka fa angolangolainy indray. Misy teny ao Petera, fanangolainy devoly, manangolangola indray izy ry havako rehefa tonga ao. Tahaka ny safosafony, ataony rendremana ry havako malala. Ka tena tsy mahatsiaro intsony avy eo hoe hoay tsy mety intsony ndraiky ety ataoko ity, tsy te hiala intsony indray. Ry havako malala, androany ny Tompo dia te hanafaka ny olony ao anatin'io aratony devoly sy ny Satana io. Fa raha ny tenany samirery tsy mahavita, aza tezitra amin'ireny olona izay tena hoe efa tenena foana, mbola ohatran'izao foana, tsy mety. Ry havako ka ataon'ny olona ahoana? Ataon'ny olona matory ahoana arany? Matory ngamba rehefa mitabataba mety maheno ihany. Ataon'ny olona maty. Ahoana ny ahena? Ka maty ara-pananga izy ry havako malala. Anestezia arany ataon'izay. Olona atao opération, grande opération dia tsy maintsy anesthésie générale, tsy maheno inona. Dia tahaka izany mihitsy ny ataon'ny devoly sy ny Satana, anestezientsika amin'ny filana maro samihafa nefa tena potehany. Tsy misy inona ny tenenin'i Jakoba teo ry havako malala. Ny ota rehefa torotoroana, ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Maty ara-panahy. Ka na dia ikikiky eo amin'ny sofiny eo arany. Tsy mety ny ataonao io e. Izao foana ve ny ataonao? Tena tsy henony izany ry havako, ary tsy tsapany izany. Fa tokana ihany ny vahaolana. Tokana ihany ry havako malala ny vahaolana. Jaona 7:30. Aminaran'i Jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ahoana ara? Ny vavaka ny voalohany indrindra. Mivavaka ho an'ny olona io mba hikasiany Tompo ny fony ka hitodika amin'ny Jesosy Kristy izy. Dia i Jesosy Kristy ilay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ho azy no afaka azy. Aza lany andro ny miteny foana manao moraly mandrakariva fa tsisy miditra amin'ny lohany izany ry havako, fa mivavaka. Eny dia hafahafazo ihany koa ny tenin'Andriamanitra, fa iny velona sy mahery. Dia mivavaka mba handraisany an'i Kristy, mba hitodiany amin'ny Kristy, mba afaka azy. Ry havako malala, tsy misy tiany Tompo very na dia iray akory aza. Jereo any ry havako ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Ny Tompo tsy hoe teo izy dia vita ny asany dia efa tsy anjarako intsony efa vita. Fa ho izy mantsy an'ilay mpanota io matoa niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Taloha manko dia tahaka izany, ary efa tena mpanota higagana mihitsy izany antony eo amin'ny hazo fijaliana izany. Kanefa ahoana ho izy? Anio no hiaonanao amiko any paradisa. Tsy tiany ho very olona io satria nitodika taminy ihany koa. Dia izany tiany Tompo atao amintsika ry havako. Raha toa ka misy arareo eritreretina hoe manodidina anao ka hitsapanao hoe voageja eto ambavaka izy, mba hitan'ny Tompo izay afaka azy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.